Tompoko lasy tompoko vavy aroso amintsika avy hatrany ny matoam-baovao isongadina amin'ity takariva ity. Isany amin'izany ny mahakasika ny sata ny fe ireo filohan'androm-panjakana ny sisy teto amin'ny firenena ankoatr'izay dia eo ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana sy ny mahakasika ny fandriampahalemana ao anatin'ny fikarakarana izay fifidianana izay. Eo ihany koa ny fanofanana izay notanterahana teny amin'ny lynisena Sanateny mahakasika ny ady atao amin'ny VIH sida. Araba tompoko lafinaritra tompoko vavy akafaliana no iarana amintsika ny tokantrano any amin'ity takariva ity dia manasa antsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany maro ny andininy mbola tsy voahaja ao anatin'ny sorodalana ivoahana amin'ny krizy. Misy ihany koa anefa no efa tanteraka satoniny amin'ireo mbola tsy narahana ary ny mahakasika ny sata mifehy ireo filoham-panjakana teo aloha izay voakasika ao anatin'izany moa ny filoham-panjakana efatra ny sesy teto amin'ny firenena. Andao raha antsika eto anatin'ity fanadihadiana ity no mahakasika izay. Mbola miantona ny fandiniana ny sata manokan'ireo filoham-pirenena teo aloha ho tafiditra amin'izany ny amiral Didier Ratsiraka, ny professeur Azafy Albert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Hatreto dia mbola tsy misy volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta mikasika azy ity ary mbola andrasana ihany koa ny fandiniana azy eo anivon'ny parlemanta. Araka ny voalazan'ny 9/10 amin'ny sorodalana moa dia ny parlemanta nitetezamita no nandany lalana fandraika amin'ny sata manokan'ireo filoham-panjakana teo aloha izay anisan'ny fepetra ametrahana fitoniana sosialy sy politika eto amin'ny firenena. Voalaza fa ireo filoham-pirenena efa nandalo ary vonona ny hiala amin'ny fanaovana politika no voakasika izany. Raha nanontaniana mikasika io ny ministry ny fitsarana Ramatoa Kristina Razanamahasoa dia nilaza afa mety ilay volavolan-dalàna izay voaresaka tany Maputo ny taona 2024 no voatana ary ironana. Saingy nomarihana fa mila faneken'ireo antokona indray anjara tamin'ny fanaovan-tsiny ny sorodalana ny fanolorana izany eo anatrehan'ny fahefana mpantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Raha saivina ny filohan'ny CST ny General Dorana Soso dia efa anangataka ny tokony andiniana io lalàna io ao anatin'ny fivoriana tsara-potoana ny parlemanta.